Lesona tsara vaovao no omenanareo androany dia ninona raha hoe atahoana ny milely efa nisy ny tao aloha tao fa vaovao indray no omenanareo. Any amin'ny dokotera ny farmasia any amin'ny dokotera any efa misy fitaovana vaovao any afaka ampiasain'ny olon-droa raha ohatra ka teo hanamafy sy hanatsara ny fiarahany ny olon-droa. Dia aleo aza resaka ao fa aza menamenatra izany ho an'ny mpivady. Tsisy tokony mahamenatra anareo roa izany fa izany angina atao hoe kilalaom-pitiavana e. Kilalaom-pitiavan'olon-dehibe. Tsisy maharatsy an'izany. Dia mba tsara foana mba hoe ampirehetina ilay jiro satria na ny atao maizina ao asan'ny devoly ny asa maizina. Efa be dia be ihany koa ny jiro ilay somary ratsy tia ilay jiro mazava be ianareo dia mba misy ilay jiro somary tsilopilopy ireny dia mba ireny no vidiana. Antony mantsy dia lehilahy mankafy amin'ny zavatra amin'ny alalan'ny masony dia mba mila mijery ihany koa izy fa tsy hoe inona atao anaty maizimaizina be ao. Tsy afaka mifantoka izy dia amin'izay koa lasa vetivety koa dia tonga ilay ranonaina. Dia afaka mividy ianareo be dia be any amin'ny mpivarotra any. Misy ohatra karazana karavasy, misy ohatra karazana endrika fory, misy karazana bibidy dia afaka mividy ianareo. Dia ahoana izany ampiasaina an'ilay izy e? Raha ohatra ianareo ka mividy an'ilay karazana bibidy ohatra dia madama izany maso taloha indrindra. Tsara izany ilay mialohan'ny ampidirana ilay bibidy izany mba tsara kokoa mba mila mifampientana ny olona anankiroa. Tsy maintsy atao mandomando ilay lavapory satria tsy na raha ohatra io ka maina be ange dia lasa marary. Ambonin'izay koa lasa ratsy ihany koa. Dia indry izany no master eo ambofandriana eo indry aloha. Ramose milalao telefônina eo ka hitany eo koa indry tsy maintsy maso teo indry milalao an'ilay fitaovana vidiana tany amin'ny dokotera lazaiko iny. Dia tsy maintsy ho gaga koa ilay ry. Dia na ilay ry koa ary ny afaka maka an'ilay izy dia ilay ry indray no milalao ny forindry amin'ny alalan'ilay kilalao no vidiana avy any amin'ny dokotera. 1 minitra 2 minitra eo izy milalao forindry. Tsy alàna aloha slip ho. Eo ivelany eo fotsiny izy dia afaka mikititika anao indray koa izy avy eo. Tapitra 1 minitra 2 minitra dia miova toerana indray ianareo. Dia anjara indrindra no ohatra milalao moramora ny bibidy ry amin'ny alalan'ilay kilalao vidinareo roa. 1 minitra 2 minitra. Vita indray iny. Miova toerana indray ianareo ohatra hoe mitongom-pandriana ery. Dia mifanoloka moramora. Atao miadakadana. Apetraka indray ilay kilalao. Mifanoloka moramora dia atao miadakadana eo. Dia kitihana ihany koa ny nono dia ny indry atao hoe mipetraka eto ambony ramose moa ramose mipetraka eto ambony. Mbola afanoroka aloha fa tsy hoe maimaika be ho aiza akory. Mifanoroka miadakadana eo. Dia indry koa raha ohatra hoe ny volon-dry ohatra sao dia hoe mitambatra be dia afaka mba hamparitaka indry ilay volo fa tsy voatery hatambatra be izay tiandry ihany io. Misy ilay ohatra karazana karavasy ireny koa any amin'ny dokotera any dia mba afaka vidinareo ilay izy dia mba iny koa fa mpikitikitihana ohatr'izao. Hitanareo mba atao fampikitikitihana moramora solon'ilay tanana mipelipelika izany dia ilay ohatra karazana karavasy iny no afaka ampiasainareo ifampikitikitihana moramora eo. Na ny tanana, ny tongotra, ny vatana, ny vody. Ao aorianan'izay indray koa ohatra dia miova toerana ianareo ohatra mipetraka ery ambony seza indray madama dia i ramose nono forindry. Dia eo ramose eo efa nisy tany ny point G natoloko dia mitady ny point G izany ramose eo aloha 1 minitra 2 minitra. Ny vehivavy raha ohatra ka tonga im-be dia be raha ilay rampory tsy solana mihitsy ny io antony dia satria efa izay ihany koa ange ny natoraly amin'ny vehivavy. Mba mila miezaka ihany koa lisa manao an'izay zavatra eo tsy hoe lisa maika ho tonga fotsiny ilay ranonaina lisa dia samy hafa. Ilay vehivavy matoa miaraka amin'ny lisa dia mba vonona koa izy mba mila fahafinaretana, mila fahasambarana miaraka amin'ny lahy. Fa tsy hoe maika fotsiny alefa fotsiny ilay bibidy aiza ilay izy dia izay. Atao hoe tonga izany ilay rampory vehivavy hitan'ny lahy ilay point G teo miova toerana indray ianareo ery ambony latabatra indray ohatra. Ilay lahy mijoro amin'ny sisin'ny latabatra madama indray mihinana ny bibidiny lahy. Mandritry ny 1 minitra 2 minitra eo. Dia mila miteny ohatra izao ilay ry hoe tsara izao ilay dia tsy maintsy miteny lahy tiako be kisa izany mba atao ohatran'izay foana kia. Somary sotomikitikia. Somary teriterika.
Atovy somary lelohany fotsiny ny ataotr' zao. Ataotran'izay le ary lisany tsy aza mieritreritra le manao brutal be hoe tena raikitry tonga de atao fotsiny any. Fa amin'ny maha-vehivavy dia mba mila malefaka lisany. Izay ange le kilalao e. Mba mila malefaka izany lisany ao anatin'izay fotoana izay. Fa tsy maimaika be sy tonga dia matanjatanjaka be atao fahatany any ilay izy. Dia mba mila malefaka izany lisany mikitika vehivavy sy miaraka amin'ny vehivavy. Tapitra 2 minitra 3 minitra efa mienjana ny bibitiny elahy amin'izay fotoana izay miova toerana indray na raha ohatra hoe eto amin'ny tany eto. Mba ampiana tsihy kely aloha fa tsy dia hoe amin'ny tany be ihany eo fa mandreraka be. Ohatra hoe amin'ny tany eo dia maloto be ilay izy. Eo amin'ny tany indray nareo ohatra ilay milalao an'ilay kilalao ilay vidinareo tany amin'ny dokotera iny. Afaka ampiasaina indray ilay izy ilay fampikitikitihana miadana eo satria slip mbola tsy nalana. Alandra amin'ny moramora ohatra ny slip dia indray ilay afaka lolovin'ny an'iny ny forondria amin'ilay kilalao iny. Maka feo indray aloha indray ao anatin'ny 2 minitra 3 minitra. Tapitra indray ohatra fa bata indray nareo mandeha makany amin'ny dosy any. Afaka ihany koa ohatra anaty rano alefa kely ilay rano amin'ny robinet dia alefa ilay izy dia ao ihany koa nareo tsy ampiana savony ilay izy satria ny savony tsy dia tsara loatra tafiditra anaty lalan-jasan-dreny any dia tsy mety ilay izy. Afaka alefa moramora ny robinet. Dia afaka hoe ihany ohatra ampidirina ilay bibity. Dia raha ohatra izao ka hoe tonga ilay izy tonga haingakaingana. Ny zavatra tsara ataon'ny lisany izany raha tonga ilay izy dia afaka esorina ilay bibity dia ohatran'izao izany ity izany ilay bibity ohatra dia tapenana elahy amin'ny ny tanany elahy ohatr'izao ilay eto amin'ny lohany dia somary ahodina kely ohatran'izao. Tsy aolana mafy be akory fa tapaka eo ity bibity lahy. Aolana kely ohatr'izao dia somary miandriandrika eo eo elahy. Dia ao aorianan'izay tsy lasa ilay ranonaina. Fa somary tsy lasa ilay izy amin'izay fotoana izay. Dia rehefa somary miemotra ilay izy avy eo dia avy eo indray mampiditra anatin'ny forony madama indray avy eo. Izay no atao hoe mihazona ny ranonaina dia mba elaela kokoa izany vao tapitra ilay fotoana iarahanareo. Dia mba afaka miovaova toerana ohatran'izay foana nareo mandra-tapitra ilay izy. Dia mbola atoroko foana aho hoe aza dia maikamaika loatra. Esorina daholo ny adi-tsaina ary ilay fampirafesana koa mba aoka izay. Raha ohatra ialahy ka hoe mampirafy an'i madama dia tsy mila mihitsy ialahy hoe andeha hilalao forony sy hanokatsokatra forony eo dia hamelona ina bibitiny elahy koa madama, tsy azo atao izay. Ary raha eo ianareo roa dia iza no omena tsiny? Madama ve sa Ramose sa iza no tompony antoka teo? Tompony antoka daholo ianareo roa. Noho izany dia raha ohatra ka hoe zatra manao an'izay dia aleo fotsiny izany 2 minitra 3 minitra dia samy vita dia izay. Tsisy fafiny, tsisy tsirony ange ilay izy. Ny vehivavy rehefa tena tia dia mahavita manao ny haingon-zavatra ho an'ny olon-tiany. Elahy no tsy maintsy prioritaire voalohany. Noho izany mba mahay izy lisany manaja vehivavy mba ny zavatra hoe vola lanin'ny elahy raha ohatra ka tiany elahy mba hiadana ny madama afaka mividy zavatra ho an'ny madama angela. Ohatra hoe manao akanjo mba tsaratsara izy ohatra, tsisy maharatsy an'izany ange. Ny lisany raha vao vidy lamaody kely madama dia laniana andray ilay vola. Vao manao akanjo tsara tarehy madama dia iza indray izao mahatarandry any. Aza manao an'ika fa ratsy be. Nefa elahy vao mivoaka dia manenjika ilay sipa manao short, sipa manao mini. Ka maninona raha madama manao an'izany maharatsy an'izany, tsisy maharatsy an'izany vadiny langy io. Ilisany dia manafika ilay mamehy tsara velatsihy amin'ilay resaka takontakonana amin'ilay zavatra tsy mazava any izy nefa zavatra iainana amin'ny fiainana andavanandro. Noho izany aingany mba hakafafiny tsara nareo mivady amin'ny fiarahanareo roa dia mba aoka izay ilay mampirafy dia milamina tsara ianareo roa amin'izay fotoana izay. Dia mankasitraka anareo naraka fandaharantsika amin'ny manaraka indray areo.